Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miaraba amintsika izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mana isan'andro. Ny anjara manantsika androany dia ny salamo 120 ary ny vorongoka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo, izany hoe ny salamo manontolo. Fa mialohan'ny hamakina sy nitondrana ny fampianarana avy amin'ny tantenin'Andriamanitra izany dia hivavaka isika. Mankasitraka izay mankatelin'Andriamanitra raha mbola handray ny mana isan'andro izay sakafo mpanao anay. Sakafo mahavelona ny nofinay izany ary indrindra mahavelona ny fanahinay dia fahavelomana mandrakizay izay efa nomanao anay. Tsy ny mana sakafo ny nofo fahiny tamin'ny zanak'Israely intsony, fa ny mana ny sakafo mpanahy izay hitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminao. Ka irina ianao hiteny aminay tsiraray avy, hanambara ny sitraponao, hamantaranay izay tena tokony ataonay, izay lalana tokony hizoranay, dia mizotra makany aminao Andriamanitra ihany izany. Ka ianao no manomana ny foa-mampanany saina fanahiny tsiraray avy, na ny miteny na ny miaino samy andray avy aminao avokoa, satria tsy misy tompony teny zahay. Fa ianao no naniraka anay hanambara izay sitraponao, dia izay rehetra ihany koa handray ny hafatrao ary indrindra hankatoa sy aina amin'izany teninao izany. Ho anao ny voninahitra fo aminay mandrakariva ny fiadananao. Amen. Salamo 120 vakitsika ny anaran'i Jesosy manao hoe: arovy aho Andriamanitra, fa mialoka aminao aho. Hoy izany amin'i Jehova, tompoko ianao, tsy misy hoananako azo oharina aminao. Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahorian'izay manovan'Andriamanitra takariny hafa, tsy mba hanatitra ny fanatidra ahidiny aho, ary tsy mba ho toloan'ny moloko ny anarany. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no nampaharitra ny anjarako, ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny, manandova tsara. Isaotra ny Jehova izay nanome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozogozo aho. Izany ny falian'ny foko sy ravoravon'ny fanahy io. Eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy, fa tsy ho fohina ho any amin'ny fiainana tsy hitany aiko. Tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao, hampahafantatra ny lalanainy ianao, fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Ray masinao mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Salamo nataon'i Davida. Davida zany efa fantatsika loatra ny fifandraisany amin'Andriamanitra, ary fanambaran'Andriamanitra mazava. Iza moa zany Davida zany? Davida zany olona le akaiky ny foko izy Andriamanitra, olona akaiky ny foko ary ianao ny sitrapoko. Ary ny fifandraisan'i Davida sy Andriamanitra dia tena mahafinaritra indrindra. Fantatra Andriamanitra tsara Davida, ary Davida koa dia tena mahafantatra tsara ny io Andriamanitra zay itokiny io amin'ny lafiny rehetra. Be dia be ny salamo nataony, fa salamo 120 zany no diniantsika androany iterebantsika hoe ahoana indray moa fitenin'ny Davida zany Andriamanitra zany ato amin'ity salamo 120 vakitsika androany ity. Rehefa nyvaisia teo zany dia misy zavatra anankiroa mifanohitra tanteraka resahan'i Davida. Dia ny andiny 5 avy hatrany no resahantsika hoe anjara lovako sy kapokako Jehova. Jehova no anjara lovako sy kapokako. Vomaina an'izany voambola zany tsika dia efa zavatra roa mifanohitra tanteraka izany.
ary eo mihitsy le mahafinaritra ny Davida satria niaina miaraka amin'Andriamanitra izy dia fantana izy amozan'Andriamanitra izany. Eo amin'ny ny telo fampidirana le soramano moa dia fampilaza n'izany zavatra izany hoe ny anjara izay omen'Andriamanitra ny soa izay azony mino an'Andriamanitra sy na dia eo aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Le zavatra roa mifanohitra resahana eto izany dia izay le teny an'i Davida resahantsika eto hoe ny loha hevitra goavana be an'ity salamo ity izany dia eo amin'ny 5 eo ambaran'i Davida hoe Jehova no anjara lovako sy kapokako. Inona izany? Ny anjara lova izany dia le zavatra tsara rehetrarehetra ary io ny tanysain'i Davida eo. Be dia be zavatra tanysaina santifinao fotsiny hoe atao amin'ity andeny salamo ity hoe ny obe ny 1 voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra izany ny voambolana mandova tsara dia misaotra an'i Jehova izay manome saina ataoko ao mandrakariva izy eo ankavanako tsy mangozozo izany mifaliany ny foko sy ravoravony fanahiko ny nofoko aza hitoetra tsy manana izany ny lova raisiny Davida avy amin'Andriamanitra. Tsy ho fonao any amin'ny fiainantsika aneky tsy hamela ny ray masina ho lasaka any amin'ny lavaka ianao. Io moa dia somary hoe faminaninany amin'ny Jesosy Kristy mihitsy, ny amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty amin'ny mahataranaka Davida ny Jesosy Kristy. Ampahafantatra ny lalana iny ianao ary fahavokisam-pifaliana no anatrehanao. Fahavokisam-pifaliana ilay sary an-tsaina amin'izany ny fahatsapahan'i Davida ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny lafiny tsara amin'ny zavatra soa ary fahafinaretana no an-tananao ankavanana mandrakizay. Le zavatra tsara daholo izany no nasongadin'i Davida aloha eto amin'ity salamo ity. Tsara Andriamanitra, tsara izy. Fahavokisam-pifaliana, le voambolana rehetrarehetra ampiasain'i Davida ny milaza fahatetrehana, fahafenoana, fahafinaretana, fifaliana. Izany ny fifandraisan'i Davida amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 1 vao misokatra ny vavan'i Davida dia miantso vonjy izy aloha satria misy zavatra manahirana. Dia miantso vonjy amin'Andriamanitra izay tena akaiky azy. Dia tahaka antsika ilay miantso vonjy rehefa misy zavatra manahirana antsika. Dada neny reny no akaiky indrindra antsika. Fa ny Davida dia tonga dia Andriamanitra mianteherany atorahany. Andriamanitra mialoka aminao arovy fa ianao ny alofako. Izany Davida sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia izay le resahantsika amin'ny voalohany hoe anjara lofako Jehova. Izay ny fitenin'i Davida azy. Fa le mifanohitra amin'izay izany le voambolana anankiray hoe kapoaka. Raha vao miresaka kapoaka izany tsika dia tonga dia ohatsy atsika ny tenin'i Jesosy Kristy rehefa ombona tamin'ny hazo fijaliana izy sedriny hazo fijaliana dia izao ny teniny vavaka nataony tamin'Andriamanitra reiny. Esory amiko ity kapoaka ity. Dia tsy maintsy hosotroko ve ity kapoaka ity. Voambolana ray ihany moa izany nampiasaina izany. Kapoaka izany zavatra mangidy mangerika mahafatrafatra izay tsy zaka izany. Kanefa izany koa dia nambaran'i Davida hoe raisina amin'Andriamanitra. Ary izay mihitsy le fahafantaran'i Davida an'Andriamanitra le satria ny fanerasera akaiky tamin'Andriamanitra izy dia ny zavatra tsara rehetra ao amin'Andriamanitra. Fa misy zavatra fara izay manahirana sy tena mafy mihitsy io ao amin'Andriamanitra ary efa miaraka amin'Andriamanitra. Izany no ahatsapana mihitsy hoe tena nifandray mivantana sy mahakaiky tamin'io Andriamanitra inona io Davida. Ary inona fa ny olona rehetra ankehitriny dia tahaka izany avokoa. Betsaka ny fahorian'ny marina ao izy fa Andriamanitra manampy azy amin'izany rehetra izany. Betsaka tsy vitsy ny fahorian'ny marina fa betsaka fa Andriamanitra miaro azy amin'ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Ka ny olona izay tena mifanerasera amin'Andriamanitra dia mahatsapa an'izany zavatra izany avokoa. Dia ndeha tsy hivoaka ny soratra masina fa jeriny tantara efa haintsika tsara ny tantara izany Job izany tsy resahana tsony izany. Fa izany Job izany niaina niaraka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no nanambara fa lehilahy marina izany Job izany. Matoa Andriamanitra miteny izany izy mihitsy mahatsapa an'izany fa izany Job izany niara-pahoriana faran'izay tsy zakan'ny olombelona. Fa tsy nivadika tamin'Andriamanitra izany. Tsy nivadika tamin'Andriamanitra raha tsy nanota tamin'Andriamanitra. Izany anefa nanjo azy fahoriana faran'izay mangerika mihitsy raha mbola hisy tambonin'ny tany. Fa nahatsapa izy avy amin'Andriamanitra izany. Nekeny, nakasitahany, nisaorana an'Andriamanitra.
dia mpanjaka Davida koa mahatsapa tahaka izany na dia tsy tany seneta ary ilay inona ilay zavatra ratsy sy manahirana dia teneny amin'ny voambolana tokany hoe kapoakako Andriamanitra ao an'Andriamanitra misy zavatra manahirana koa zay ilay zavatra iaina ny fahatsapana iny amin'ny fiainan-davanandro dia izany ny aina ny mpanompon'Andriamanitra Joba hoy isika fa tsy Joba ihany izay ny amin'ny testamenta taloha aty amin'ny testamenta vaovao dia misy mpanompon'Andriamanitra maro be. Ny apôstôly moa dia sika ny aina izany dia nampianatra antsika izany zavatra maro indray ny apôstôly Paoly misingahantsika manokana. Ny apôstôly Paoly ilay miteny zavatra tsy lôjika ny fiainan'ny olona mihitsy ato amin'ny Korintianina 2:4 andiny 5 ilay miteny hoe voageja manodidina izay nefa tsy terosa izy dia mba alay saretsy ahoana ny apety an'izany ahoana ny alôjika an'izany voageja ianao alay saretsy ny aby tena ty atao rabaky teny alaina mitady mazaka dia fezina mafy ny kibonao sy tonona mafy be dia ianao hoe tsy mahatsiaro tery ahoana ny mampity an'izany zavatra tsy mety amin'ny sain'olombelona tsy lôjika amin'ny sainan'olombelona izany nefa izany ny ainan'ny apôstôly Paoly voageja manodidina izay nefa tsy tery very-hevitra nefa tsy mamory fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty dia ahoana ary ny mampety an'izany zavatra tsy lôjika amin'ny fiainan'olombelona izany potraka fa tsy maty tsy maratra enjehina fa tsy afoy very-hevitra fa tsy mamoy fo nefa firy ny olombelona eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny fiainana andavanandro ny very-hevitra dia mamoy fo mamoy tena izany zavatra mitranga fa ny apôstôly Paoly rehefa miteny dia very-hevitra fa tsy mamoy fo manana fahatenana sy fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva izany le miaraka amin'Andriamanitra na dia kapoaka mangidy taky n'inona aza alohanao sy sotroinao misy fifaliana sy fiadanana mandrakariva ao anatinao azany ny fiainana kristianina ara-dalàna tsy mbola fiainana kristianina tamin'ny andron'i Davida fa fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa nahatsapan'i Davida fifaliana sy fiadanana sy fahafinaretana fahavokisam-pifaliana izany voambolana nambaran'i Davida miaraka amin'Andriamanitra na dia eo anilany eo atoerana kapoaka ozy izy ary izay ny nambaran'i Davida ny kapoaka izay resany ny soramandry eto ny hoe na dia eo aza ny fahoriana sy ny fahafatesana fahafatesana izany zavatra tsy zakatsika olombelona mihitsy zany tsisy manam-pohana zany ary tsisy mahazaka an'izany fa na dia eo azy zany ozy Davida eo anilan'izany izany le kapoaka izany na dia eo azy zany fahafatesana zany tsy manana tahotra amin'izany Davida tsy manana ihany amin'izany fahavokisam-pifaliana izany fahatsapany Davida ny fiarahany amin'Andriamanitra Davida mpanjaka fahiny efa ela be tany alohantsika tany dia miverina eto indray ny teny soratra masina amin'ny Romanina 5:1 izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratanao fianarantsika soratanao fianarantsika inona no ianarantsika avy amin'izany tantarany Davida sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra izany iza ianao fa mahatsapa hoe sady misy fifaliam-be tsy loatra izany misy adi-tsaina zavatra manahirana be koa miaraka amin'Andriamanitra fa tsy dia hoe fiainana milamina be fotsy milamina be tsisy ninina mihitsy miaina eto amin'izao tontolo izao tsika misy zavatra miatra amintsika dao miatra amin'izao tontolo izao misy fahasahiranana eto misy aretina misy rofo misy zavatra manelingelina ny fiainana ny saina ny fofanahy ny vatana voaelingelina zavatra iainantsika andavanandro zay miatra amin'ny olombelona rehetra miatra amintsika koa tsy hoe ary zay ilay vavaka nataon'i Jesosy Kristy mahafinaritra be tao amin'ny Jaona 7:20 andiny 5:20 tsy hoe hanala azy eto amin'izao tontolo izao tsy lôjika izany hoe aliary fasinan'ny planeta Mars any barany mba tsisy fahotana angamba tsy fantatra tsy izany ny vavaka nataon'i Jesosy ary nyteneniny zany tsy hoe isorata amin'izao tontolo izao izy fampaharovanao amin'le ratsy izany ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia izany no ara-dalàna rehefa miaina an'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany tsika kristianina dia mahatsapa izany fifaliana sy fiadanam-po ao anatitsika izany dia io ilay ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:2 hoe ny zavatry ny fanahy zavatra ara-panahy izany tsy takatry ny olona izay tsy ao amin'ny fanahy mihitsy fahadalàna amin'izany tsy azo izany fa tsy fantany mihitsy hoe ahoana ianao miainao anaty fahasahiranana zavatra be dia be maningitsimotra ny fiainanao andavanandro fahasahiranana aretina etsetra
ianao nalaza fa manana fifaliana, zany ny tena fiainana kristianina, satria le fifaliana ananantsika fifaliana ao anatin'ny fo vokatry ny fanahy masina sy famonina ao anatsika, ary io no mampahely antsika, io no iainantsika, io no mampahafantatra antsika ny lalana tokony, io no fiainantsika ny fanahy masina. Fa tsy azo zao tontolo zao zany osy Paoly rehefa tena nino an Jesosy Kristy izy dia nino vao ambony ambany mihitsy ny fiainany, dia fantatra zany tsy ambarantelo zany, ary lalina be le fahalalany Paoly. Nampahafantarin' Jesosy moa zany fa izy no ahalala zany fotsiny amin'izao ahoana, fa tena lalina be ny fahalalany Paoly hoe zany ny tsy ambarantelo miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy Kristy, efa lojika mifanohitra tanteraka amin'ny lojika ny olombelona tsotra amin'izao, satria tsy mifankahazo so ny resaka, tsy mifankahazo, tsy lojika amin'ny olombelona zany hoe gejaina ianao nefa tsy tery, ianao be olana be deaibe tahaka ny olombelona, ianao dia manana fifaliana, tsy mety amin'ny olombelona tsotra zany. Fa tena fiainana ara-dalàna ho an'ny kristianina, miaina ao anaty fahasairanana, misy kapoaka sotroina be deaibe eto amin'ny fiainana, kapoaka mangidy sy mafaitra zany, fa rehefa tonga ny anaty any dia miova ao mamy, tena misy tsirony mankafy zany ny kristianina, zany no ara-dalàna. Dia zany koa mbola nambaran'i Jesosy rehefa nampianatra ny mpianany izy tamin'ny andro tany amin'ny kabary be nataony teny amin'ny Matteo 5 sy ny 6 rehetrarehetra hoe mifaly ianareo raha enjehina, sambatra ianareo raha enjehina noho ny fahamarinana, sambatra ianareo mitomany ankehitriny, sambatra ny malahelo sy ny sisa. Le zavatra tsy ara-dalàna ny fiainan'ny olona rehetra ny tenen'i Jesosy hoe fahasambarana, dia zavatra mifanohitra mihitsy. Fomba alaivo tsaratsara kely ny noho ny olona zany tavantoany any an Jesosy zany hoe ianao zao anatin'ny fahasairanana hoe ianao enjehin'ny olona, ianao mahatsiaro fijaliana, mitaintaina, mitebiteby, sambatra ianao fa enjehina. Ahoana amin'ny apety zany resaka zany? Kanefa zay le fiainana kristianina, ary zay nefa efa tsapan'ny Davida tamin'ny fotoan'andro. Davida mpanjaka tamin'ny fotoan'andro nefa nahatsapa zany maizy azy an'Andriamanitra zany. Fa izao olona zay nitsoratra am'azy nambasain'i Jesosy Kristy ireo raha teo, tsy maintsy miara-miaritra amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy koa niaritra ny fahoriana sy ny fijaliana mafala zay tsy zakany olombelona teto amin'ity tany ity. Nombona tamin'ny azy fijaliana nefa tsy meloko, rorana, opahana, etsetra. Zany zavatra nanjo a Jesosy voly amin'ny mahanofo razy tamin'izy tonga ambony tany, izy tsy meloko akory. Ny aretany zany, ary fantany tsara ny didiny zany rehetrarehetra zany. Fantany zany raha tena hiara-pahasairanana sy hiara-pahoriana sy ny zavatra mafy rehetra tsika ankehitriny, satria efa nantalohany zany, nantalo zany talohantsika raha manofo razy. Fa nilazy Jesosy amin'izao natoko fahinam-pifoloan'ny fahatelo amby telopolo hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana tahaka ny jaliana, fa matoky fa za efa naharesy zao tontolo zao, za efa naharesy dia melo lalana anareo, efa naharesy zao tontolo zao dia mba handresy zao tontolo zao koa ianareo. Fa tsy maintsy misedra zavatra manahirana, fa tsy maintsy misedra zavatra mafy. Eto amin'ity fiainana ity dia ambarany soratra masina zany, zay te hiaraka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany koa. Misedra mafy Jesosy, misedra mafy koa. Tsy maintsy ary zany ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Ny te hiara-sambatra amin'ny Jesosy izy io izy, mantsy ny Timoty, dia tsy maintsy miara-miaritra aminy koa. Ara-dalàna loatra zany. Dia zay ny fiainana kristianina. Ambarandray hozy Davida, fa na dia eo aza ny fahasaranana kapoaka mangidy sy ny sisa, dia mahatsiaro fifaliana sy fiadanana, mahatsiaro tsirom-piainana fahavokisam-pifaliana mandrakariva izay miaraka amin'Andriamanitra. Ary zany tokony iainantsika ankehitriny. Na inona fahasairana, na inona zavatra manjo amin'izao fotoan'izao be dia be zavatra tsy tansaina intsony, ny fiainana andavanandrontsika, ny manahirana antsika, ny aretina sy ny sisa be dia be. Manana fiadanana ve ianao ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Fa Jesosy nametraka antsika nanome antsika ny fiadanana, milaza amin'ny Jaona 4:7-20, omeko anareo ny fiadanako nomeko anareo. Efa manana an'izany ve ianao? Davida mpanjaka nanana an'izany, ny apôstôly Paoly nanana an'izany, ary miteny sy manambara an'izany fiadanana nanana an'izany. Mba afaka miteny tahaka azy ve, tahaka azy ireny metsika zasy ianao ankehitriny ao anatin'ny safotofotom-piainana iainantsika ankehitriny hoe na inona zavatra mafy anjara lovako Jehovah, anjara lovako Jesosy Kristy,
tahaka ny tenin'i Davida, tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly. Tsy izaho intsony ny velona sy Paoly fa Kristy mihitsy ny velona atao anaty. Zay ivelomako eto amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tena ny hamonjy ahy. Velona ho an'i Kristy ny apôstôly Paoly ary zasy ianao velona ho an'izy. Izany ny fanontaniana. Ka ny tantara voasoratra fahiny tamin'ny andron'i Davida manome antsika fampianarana, ary tsy fampianarana fifampianarana fa fampaherezana goavana be. Fa aina ny mpanjaka Davida tamin'ny sehatra mahaizazy mampanjaka azy aza ny sedra zavatra manahirana samy hafa maika mofa isika ankehitriny ireo olon-tsotra fosiny amin'izao azy. Tsy maintsy misedra zavatsika manahirana, fa ny fisedrantsika zavatra tsy ahatonga antsika ho kivina ho ketraka, fa mitondra antsika amin'ny fandraisana hananantsika fanantenana mandrakariva. Fa Jesosy Kristy ilay nandresy zao tontolo izao no hampandresentsika koa ary araka amintsika. Fa mila mandrakariva isika, miantehitra amin'Andriamanitra, mankatoky amin'Andriamanitra, miray tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy afaka manao na inona na inona tsika raha misaraka amin'Andriamanitra io. Ka izany nambara tamintsika androany. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'io salamo. Salamo farany izay folo kely 520 kanefa mirakitra zava-tsaro biby be mihitsy. Mampafantatra antsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Mampafantatra antsika ny anjarantsika azontsika avy amin'io Andriamanitra io. Na eo aza ny sosiny ratsy dia anjarantsika Andriamanitra. Ary anjarantsika Andriamanitra izay mijery antsika, miay antsika, mikarakara antsika, miandrotsika rehetra. Davida moa dia milaza hoe iza moa Jehova. 5 izy dia miteny hoe tompoko ianao, tompoko ianao. Izany ilay tompo izany dia ilay olona eketeny. Dia tena tsy misy amboniny izany tompo izany eo amin'ny fiainana. Tompoko ianao izy Davida. Mba miteny tahaka an'izany ve tsika amin'ny fiainantsika hoe iza moa Andriamanitra anao, iza moa Jesosy Kristy ho anao. Hoy izao ny amin'ny Jehova, tompoko ianao. Izany ny fanandratany Davida an'Andriamanitra. Io ilay eketeny, io ilay ianteherana. Ary ny zavatra azony Davida avy amin'izany tompony izany dia soa lehibe indrindra. Hanambaran'i Davida ny soa lehibe, tsy misy azo oharina amin'ny somen'Andriamanitra hozy Davida. Tsy misy eto ambonin'ny tany. Izay ny fifandraisan'i Davida tamin'Andriamanitra. Manahoana fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa ny tantaran'i Davida raha nampahery antsika, efa tamin'ny tara fa tsika no mila miaina zavatra tantarenantsika koa ankehitriny, dia mandeha araka ny fitsapon'Andriamanitra. Tsy maintsy mandeha araka izay nanendren'Andriamanitra azy sika. Misy ny fahoriana, misy ny fijaliana, mbola ho avy ny fahafatesany nofo, fa ireny rehetrarehetra ireny ozy ny apôstôly Paoly. Inona no asaraka antsika fitiavan'i Kristy? Fahoriana za, fa fanenjehana sa, fitanjahana sa, loza sa, sabatra sa, inona tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Izany no efa hanambarany apôstôly Paoly satria miainany koa izany. Apôstôly Paoly koa na amin'ny lesona sy fampianarana antsika sy fampaherezana, ninona fahoriana kapoaka sotrotsika, tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany rehetrarehetra izany. Engany antsika amin'ny fiainantsika andavanandro, fiainantsika ankehitriny, na inona fahasairana, na inona mety miteraka adi-tsaina, na inona ny resaka ny zavatra mahakasika ny nofontsika sy ny aretina sy ny sisa sy ny sisa. Tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Kristy izany. Fa atsapahantsika fahavokisam-pifaliana sy fiadanana mandrakariva, na dia milomano anatin'ny fahasairanana sy ny zavatra manahirana maro asika. Dia izany no iainantsika eo anivon'izao tontolo izao, ary izany misehontsika hoe fanasina sy fahazavana vavolombelon'i Kristy, izay nitevatevaina sy natao tsinitsinina kanefa nandresy hatramin'ny fahafatesana azy. Izany toy ny toran'Andriamanitra antsika hoy ny soratra masina. Raha nandresy ny fahafatesana Kristy, sika koa nahaka azy nandresy ny fahafatesana. Fahavalo farany presena ny fahafatesana. Izany no manosika antsika tsy hitsahatra mihitsy hanao ny asan'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra eto amin'izao fiainana izao. Raha mbola ao anatin'ny fahabelomana ihany koa, dia tsy manao afa-tsy ny fanompona an'Andriamanitra, ary fanompona an'Andriamanitra madio mangarangara. Izay ihany ny tarigeta antsika. Mifaly miaraka amin'Andriamanitra. Mifaly manompo an'i Jesosy Kristy, manana sakaiza tsara indrindra. Dia Jesosy Kristy ilay tompontsika
lay andriamanitsika lay sakaizantsika de misaotra azy sika satria na de anatin'ny tsy fahamendrena hoe mbo iza motsika tsapantena ko kely de kely anatenandriamanitra kanefa mena zany fifaliana sy fiadana zany de tena mahatsiaro misaotra an'andriamanitra makasitaka azy ary mampita am'rehetrarehetra zay azo ampitaina am'izany fahatsaranaandriamanitra zany de aoka ho an'andriamanitra ny voninahitra ao amintsika ny fiadanana ivavaka isika mankasitraka indrindra andriamanitra o raha afaka nanambara ny sitraponao zay araka zany teninao amin'ny salamo 140 aneonao ary aneonao amin'ny alalan'ny davida mpanomponao ny maizy azy ianao andriamanitra de ny fahatsaranao rehetra zay antsara lovany tamin'izany fa eo ihany ko zavatra manahirana samihafa zay nambara fa kapoka tsy maintsy nosotroy ny araka taminao kanefa na eo ary zany zavatra roa ny fanohitra zany de ny fifaliana sy ny fahavokisa-pifaliana sy fahatretrehana nambara zany mpanomponao zany tamin'izany fotoana zany ny ainan'ny apôstôly paoly tamin'ny ariny ko zany ary no nefa mbola iainanay bantaka ankehitriny ka na inona safotofotom-piainana manjoanay am'izao fotoana zao de mahatsiaro fifaliana zay satria ianao aty anatinay de aoka ianao ombanay mandrakariva ampahery anay ampahatanjaka anay am'izao ravatra rehetra iainana zao de aneonay ny voninahitra ao tokoa ny fiainanay mba ho tanteraka iny le fanirianao Jesosy Kristy amin'ny soratra masina na inona ataonay de ataonay voninahitra ao zany aranan'ny fifaliana rahateo satria anao andriamanitra efa tianay de aoka ny voninahitra ao anao reriany andriamanitra fa ny fahasoavana sy ny fiadanana omenao anay mandrakariva zany ny anaran'i Jesosy ny sorany anao sy raha anay nafavaka izany amen nitondra ny manatsika androany raha kotomahenina nary mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly raha nahalinanao zany azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly totobato raha navalona voalohany Antaninarenina raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27 ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo